Topoko lahy sy topoko vavy akafaliana sy akaravona indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity. Tonga soindrainao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS. Manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Faraka ny efa nampitaina tamintsika omaly teny grevy ny mpianatra eny ny votovorona eny. Efa nisy omaly ny fifampiresahana teo amin'ny solitenan'ny ministera sy ny mpianatra saingy tsy nahafapo ireo mpianatra izany fifampiresahana izany. Arak'izany teny grevy indray androany ireo mpianatra ary nisy indray ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana. Ireo mpianatra moa dia ny safidy ny tsy naneho hevitra tamin'ny mpanao gazety. Andeha raha itsika ary atao anatin'ity rindra tsara manaraka ity ny famtinana izay rehetra izay. Eo amin'izay lafomba vao izay hatrany noentsika maneho ny fiararana amin'ity ariva ity. Isan'ny orinasa pirenena malagasy eo ambany fitantanany fitondram-panjakana malagasy tena nanana ny anjara toerany teo amin'ny fampidiram-bola pirenena nandritra ny ampolo taonany maro ny orinasa kromita malagasy. Efa roa taona nefa izay dia mikorotana ny piasan'ny kromita malagasy amin'izao fotoana izao ary mbola nanohy ny fitokonana ny piasa hatramin'izao ora itenenana izao. Nisy androany araka izany ny hetsika nataon'izy ireo niaraka tamin'ny randrana sindikaly teny ampefiloteny ary ny fanadihadiana entiny Jessica Miray teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Diovy ny fitantanana ny Kroma enjeo izay nanao ny kontrata amin'ny Rosianina. Izany no hita tamin'ny sora-baventy teto amin'ny Kroma Ampefiloha androany. Raha tsy ahivina, ny farany taona 2024 no nanomboka ny olana teo amin'ity orinasa ity. Tsy nankasitraka ny fidiran'ny fitantanany Rosianina Ferraud Mainina ny mpiasa. Nahitana olana ny teo amin'ny volana ampiasana tamin'izany. Raha ny fanazavana avy tamin'ny mpiasa dia volany tentina 3 miliyara ariary no niasa ho an'ny Kroma malagasy. Saingy iray alina rubla kosa na 775 hetsy ariary ny avy amin'ny Ferraud Mainina. Ny fifanarahana nefa tamin'izany dia ny Rosiana no hitantana manontolo ny orinasa hatramin'ny fitaovana. Teo no efa nanomboka ny disadisa hatramin'izao. Tena antony grevenay dia resaka tsy fandoavana ny karama ny mpiasa sy le fandoinana ny orinasa ity izay tsy mandeha amin'izay amin'ny laoniny tokony ho izy zany. Tao anatin'izay roa taona izay
nahato ny mpitantana tanteraka ny asa tsy nisitraka karama efa ho 140 volana ny mpiasa manodidina ny 500 efa maro ny dingana nataon'ny mpiasa saingy tsy nisy fiovana raha ny antso efa nataonay tamin'ny fitondram-panjakana fanatonanay andreo ministera isa tokony fanatonanay ny tany amin'ny présidence fanatonanay ny tany amin'ny primature dia tsy tena mbola mahita valiny mafapo zay hatramin'izao fa ohatrany hoe mbola mialatsiny amin'ny tena mbola miribelona dao le angamba ny tena marina zay zany mino mino zay fa raha tena mihetsika eto foana zay rehefa tsy aly eto mihitsy zay rehefa hitabataba eto foana zay ngamba mino zay fa isokatra ihany no mason'izy ireo ary hijery ny antso anoana ny hetsika izy ireo androany ny avy amin'ny randrana sindikaly eo amin'izay lafa mavony sosialy izay hatrany dia noho ny abetsaky ny rotsakorana dia niakatra ny rano teo amin'ny ireny rano maro teto andrenivohitra tamin'ny omaly maro ireo commune nahazo ny loza fanairana anisan'izany ny commune Ampitatafika niresaka tamin'ny mpanao gazety androany ny be ny tanàna ao Ampitatafika momba izay ireo ary mifanadihadiana eo amin'ny sary sy rindratsary ny toky Ramarla anisan'ny commune nahazo fampitandremana tamin'ny Ampa Omaly Arivo sy Omaly Alina ny commune Ampitatafika noho ny fiakaran'ny rano noho ny abetsaky ny orana tamin'ny faritra maro no anton'izany rano fampitambavao ankehitriny dia tsy misy antahorana intsony ny fiakaran'ny rano ao amin'ity commune ity raha nitatitry ny ben'ny tanàna ataontsika hoe nanomboka tamin'ny efatra alolokeliny tamin'ny efatra teo nanomboka niakatra be ny rano dia niakatra be mihitsy izy tamin'ny 7 alina ny androany mana efa nidina ny rano satria misy vaky any moa le tsy falerivo ambony mamoro io dia mandeha any koa le rano le makane Farantsana manko ty rano ty no mivoaka sisona dia mandeha any zany le izy dia efa nidina ny rano tsy nisy ainana foy tsy nisy entana simba ny commune Omaly no nahatsikaritra ataontsika hoe tamin'ny nisy tamin'ny telo manodidina teo moa zany tena izy dia namoaka megafona dia nanentana ny olona eny amin'ny fefilo hiakatra miaraka amin'ny gendarmerie ety amin'ny commune Ampitatafika na eo azy izany dia tokony hitandrina trano tsiraray amety ho fiotsahan-tany sy ny maro hafa fananolotra fitaovana isoroana ny fampaharita ny valanan-aretina Covid-19 eto Madagasikara androany ny avy amin'ny Waterred tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely bidon fanasana tanana sy savony no natolotra tamin'izany Jessica Miray Andry Rakotomalala tafiditra ao anatin'izy ho fototra mahaolona ny fahazoana rano fisotro madio eto Madagasikara nefa dia malagasy 970 tapitrisa no tsy misitraka rano fisotro madio araka ny tatitra avy amin'ny Waterred dia mifitopolo isanjato no tsy misitraka ny rano fisotro madio Madagasikara raha teo no mitazona laharana fahatelo amin'ny fananana fotodrafitrasa ratsy indrindra amin'ny famatsiana rano maneran-tany ka miteraka tsy fahalavorariana amin'ny wash, eau, assainissement, hygiène no an'ireo ivitoerana misahana ny fahasalamana araka ny tatitra avy amin'ny UNICEF manoloana izany dia nanolotra fitaovana maro ampiasaina amin'ity aretin-dratsy izay irenena miara-miara ny Waterred Madagasikara bidon fanasana tanana pompina amin'ny tongotra miisa 70 ary baoritra savony no natolotry ny Waterred teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany ho fanamorana ny fidiovana aparitaka amin'ny fokotany eto Antananarivo izy ity dia ao anatin'ny tetikasa anankiray atao hoe projet Covid-19 no Waterred ahitana ankoatrin'ireto fizarana reto fitaovana reto fanamboarana ihany koa fotodrafitrasa eny anivon'ny sekoly amin'ny resaka fadiovana sy fidiovana anisan'ny misitraka izany tetikasa izany zao zany fanamboarana fotodrafitrasa izay ny EPP anaty azo isotra, ny EPP Anosbe, ny EPP Namotana efa nisy ny fizarana bidon fanasana tanana 80 nataon'ny Waterred teo aloha izay naparitaka tamina faritra tena be olona manodidina n'Antananarivo sy ny tany amin'ny faritra loatra mangoro ny famatsim-bola dia avy amin'ny Waterred Angleterre avokoa marina fa tsy nahitana fiakaran'ny firy ny teti-bolan'ny ministeran'ny rano ao anatin'ny PLF 2024 entina hitsinjovana ny famatsin-drano fisotro madio sy ny tetikasa momba ny fidiovana sy ny fahadiovana
ho sarotra ihany ny anatrarana ny tanjona napetraka amin'ny taona 34 momba ny fampandrosoana lovainjafy raha izao ny mbola mitohy. Famalona indrindra ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao dia maro ireo aretina mateti-pitranga eny anivon'ny fiarahamonina eny. Malona izany indrindra dia nanao fanadihadiana tena anivon'ny mpitsabo-teny ny namana mpanao gazetinay Nambitso Velositraka sy Mateo Prince momba izay. Fanina fambara matetika mitranga amin'ny isambatan'olona indrindra manoloana ny fivadibadiana toetry ny andro amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo antony hafa mahatonga izay saingy notsindrin'ny mpitsabo manokana ny fomba fiainan'ny olona ankehitriny na eo amin'ny fomba fisakafoana izany na eo amin'ny rivotra iainana ary eo amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia. Voalohany misy ilay tenitenenay dokotera hoe vertige positionnelle paroxystique bénin, izany hoe le vao mitsangana tapaka iny le olona dia fanina be dia be zay eo amin'ny 30 isan-jatony. Rehefa diso be loatra ny raha very amin'ny olona anankiray koa ka mitsangana tapaka dia mety ho fanina. Zay zany mahatonga hoe tsy avela mitsangana tapaka ireny olona ireny. Mety ihany kokoa ny fanina dia mety azo avy amin'ny affection neurologique, izany hoe mety ho sinina fiandohan'ny AVC na olona efa voa amin'ny AVC. Dia manarak'izay raha diso miakatra loatra zany le teny misy antsoina hoe hypertension intracrânienne, raha eo amin'ny olon-dehibe izy dia mety ho fanina le olona. Manarak'izay raha voadona ny lohan'ny olombelona anankiray io, zay le antsoina hoe traumatisme crânien. Manarak'izay ny midina be tapaka kokoa ny tosidran'ny olona anankiray dia mety mahatonga ny olona iray ho fanina. Manarak'izay mety misy aretina asa maladie infectieuse, ohatra rehefa voan'ny grippe amin'ny olona iray dia mety ho fanina, na rehefa le voan'ny gastroentérite rehefa mivalana be loatra reny ny olona iray dia mety ho fanina. Zany mety hatonga ny olona iray ho fanina. Manarak'izay koa mahatonga ny olona iray fanina dia le stress voa amin'ity adi-piainana amin'ity indrindra tao aorianan'ny coronavirus io dia be dia be stress dia misy fanina fotsiny eny an-dalana eny. Ilaina fitandremana avokoa ny fihetsika rehetra arak'izany mba hisoroana ny mety ho voka-dratsy aterak'izay hoe fanina izay ka mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana. Misy ireo fisoroana samihafa azo tanterahina ialana tsy misy afa-tsy ny fanarahana ny toromarika omem-pitsabo ny fanafody raha fahasalamana no asinteny. Olana mbola mipetraka eto amin'ny fanaovana dokotera tena ka rehefa miomby ny aretina izay voataitra hanantona hopitaly na mpitsabo raha ny fanazavana hatrany. Matsapa le olona hoe fanina matetika dia ny efa fatratany iny misy sinina voankory zay efa mitady isolo izy dia tsy misy ratsy ny mipetraka. Zay aloha ny atao. Dia raha toa ka misy fanafody fihinana dia tokony hohanina le fanafody amin'ny fotoana ara-dalàna. Hoentina manatona mpitsabo tsara le olona, tsy hanaovana ankitoto. Raha sendra mahita an'ireny olona fanina eny an-dalana ireny dia iangaviantsika irery olona mba hametanana an'ireny fa tsy handosirana fotsiny. Tena tsara amin'ny ity teknôlôjia mandroso be eto amin'ny era-tany ity moa dia tsara ny olona iray misotro rano foana. Ny olon-dehibe eo amin'ny 2 litatra sasany ka hatramin'ny 2 litatra isan'andro. Dia manarak'izay koa mba sopapa kely mba asiana voninkazo kely ao amin'ny toeram-piasana ao. Manatsara ny rivotra iainantsika fa rehefa misy voninkazo kely ao dia misotro rano tsika dia metsara ny tontolo iainantsika. Vavao avy any Mahajanga kosa indray dia nanapa-kevitra ny solotenan'ny CFM any Mahajanga fa anangana tsangam-bato firaisakina eo amin'ny fasan'ny mangatokana izay nataon'olona toerana fanariam-pako teo aloha. Tanjona tamin'ity hetsika ity ny andravonana ny disadisa sy isy ny fifamelana eo amin'ny samy vahoaka ny Mahajanga. Arao ny fanadihadiana entin'ny samy mamonjy MPS Mahajanga. Hanangana tsangam-bato fasankina eto amin'ny fasana mangatokana ny solitenan'ny CFM monina sy miasa eto Mahajanga. Andriamatoa Sakra solombavam-bahoaka teo aloha izy io. Nanambara izy fa tsangam-bato fampiraisana ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga no atsangany eto ary mba tsy isiany lolopo sy ady tahaka ny teo aloha intsony. Le fasana nandevegna hoe le olo zato ny ray mandeha tamin'ny 76 mba hananganatsika tsangam-bato anankiray tantara Majunga ty zay sady io koa no andesitsika hanaovana fifamelana amin'ny samby tsika olombelo satria nisy disadisa tamin'io raha tadiditsika tamin'izay hoe Betsereba ndraiky ajojo dia ny famono olo reny dia farany izy igny lasa musulmane ndraiky non musulman dikan'izany hoe misy gasy ao fa tsy ajojo ao foagna ka atsangatsika tsangam-bato io dia eo amin'izay tsika manao fifamelana amin'izay. Voaresaka teto ihany koa ny makasika ny Samson izay maty an-dranomasina avokoa ireo olona ireo izay mahery ny zato mahery ihany koa. Mbola fanampanjavana hatrany. Legnan'ny Samson moa ary mbola misy koa andro io tsy hoe ny zimbazimba
fa mbo tantarany Mazenga aty mila anaovantsika tsangam-bato koa nisy olo zato mahery tao nefa antsika manao fankalazana ny ranomasina sy ny tantsambo mba tokony miresaka an'io zany Madagasikara nandray mandeha fogna. Ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nisy olona tranga mampivarahontsana indray tany Nigeria omaly talata ariva. Mpianatra anjatony no fantatra fanalaina andian-dehilahy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ankeriny zany tany ao amin'ny sekoly iray any an-toerana. Ireo no fanadihadiana entiny miala ranombana teo amin'ny sary sy rindra tsariny Mathieu Prince. Le Nigeria, une nouvelle fois frappé par le rapt d'écoliers. Selon des sources sécuritaires, sekoly classement iray no rotafian'ny vatandehilahy marobe tsy fantatrisa izay sady nitondra fitaovam-piadiana tany Kagara Niger avaratry Nigeria omaly ariva. Mpianatra anjatony sy mpampianatra no nalain'ireo olon-dratsy ireo ankeriny tamin'izany. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ity sekoly ity tanaty tambanjotra Anserasera dia nampiasa hery ireto mpampiororo ireto ka mpianatra iray no maty voatifitra vokatra izany. Na dia teo aza ity fanafiana ity dia nisy tamin'ireo mpianatra sy tompon'andraikitra ireto ao an-toerana no afaka nandositra. Efa tsy vaovao mintsony ny tranga tahaka izao fa efa mateti-piseho an'i Nigeria. Raha tsy hivina dia vao tamin'ny 17 ny volana Desambra 2024 no nisian'ilay tranga fakana-ankeriny zaza tsy ampy taona 200 tao amin'ny lisea iray tany Kankara. Raha ny voalaza dia misy andian-jatovo mitapiadiana izay efa malaza ho tompon'antoka amin'ny fampiororona any amin'ny faritra ambanivohitra avaratra andrefa Nigeria efa ataonany maro. Izy ireo no fantatra fa londoan'ny mpisorona amin'ny alatromby sy ny fakana-ankeriny izay ataon'izy ireo fitaovana hitakina vola be amin'ny fianakaviany niaran'ny asa ratsy avy eo. Efa nanangana vondrona ahafahan'izy ireo miaro tena ireo mponina any an-toerana saingy tsy nahomby tamin'ny fampitsaharana ny herisetra sy ny fampiororona izay efa nahafatesana olona 7,000 hatramin'ny taona 2012 izany. Toedra raha-pirenena misy ankehitriny dia namoaka fanambarana androany ny vondrona panorama androany teny Andraharoteny. Nisy indrindra moa araka izany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterahana teny Andraharoteny ho an'ny androany. Nanatrika izany ny namana mpanao gazety Germaine Menjanary teo amin'ny sariny tahirinena Ranarynirina. Voasoratra mazava ao anatin'ny lalam-pandrenana eo amin'ny andininy 720 fa ny mpikambana ao amin'ny anteny miram-pirenena dia mitondra ny anarana hoe solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ny lalàna fehizoro ao amin'ny anteny miram-pirenena kosa no mamaritra ny solombavam-bahoaka tsy maintsy anao tatitra amin'ny vahoaka aorian'ny fivoriana ara-potoana izay hatrehany izy ireo. Zavatra tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana zany ary virinay fa fanajana ny tany tandalana dia tokony o avela hanao an'izany ny olom-boafidy izay ny fidiny vahoaka ary mikasika ny fanomezan-darana sy ny sisa sy ny fiarovana azy ireo satria zay voalazana lalam-panorenana eo amin'ny fanaovana ny asany izy dia tokony ho arovany mpitandro filaminana amin'izay mahasolom-bavam-bahoaka ny fidim-bahoaka azy zay. Ny fampiresahana mikasika an'izay toerana anaovana azy dia miankina amin'ny ampanome alalana amin'izany fa ny safidy ny solombavam-bahoaka fa eo Ambohijatovo ny anaovany azy fa tsy fanaovana amboletra akory no anaovana an'izany resaka zany fa mba anehoana fa manana zo iteny sy misy ny fahalalana eto amin'ny firenena ary tany demokratika Madagasikara tsy voatery hiteraka fisavotana ny fisehoan-javatra ohatr'izany fa aoka kosa ny tompon'andraikitra amin'ny fitondram-panjakana ahita ny fomba ahafahana miaro vahoaka sy fananany ary miaro ny olom-boafidy ny fidim-bahoaka araka ny lalam-panorenana. Fandikan-dalana hafa indray no izany. Raha toka misy ny fanakatsakanana ireo solombavam-bahoaka anao ny asany ny sabotsy ho avy izao tsy miemitra ny solombavam-bahoaka amin'ny fanaovana ny asany raha ny fanazavana. Fa nisy ihany koa androany ny fanambarana izay nataon'ireo sendika sy mpanao politika maro teny amin'ny QG antoko HVM teny Andraharoteny. Fanambarana izay niompana indrindra momba ny tatitry ny solombavam-bahoaka. Germaine Menjanary tahirinena Ranarynirina. Zony vahoaka malagasy no mahazo tatitra marina momba ny raharam-pirenena.
zo nisy olomavambaoaka no manao tatitra amin'ny vahoaka araka ny vola lam-panorenana izay navoaka izao fitondrany zao tamin'ny faraika amby folo ny volana desambra 2020. Mivondrona ireo mpanao politika sy ny sindika manoana ny tatitra izay ataon'ireo solom-bavambahoaka ny sabotsy 20 ny volana izao. Tsy azo ny fanjakana na tsy azo nizanija toainy io fa adidy ny député amaso solom-bavambahoaka azy ny manao an'izany tatitra zany. Tsy zo fotsiny zany fa adidy. Ary ho an'ny vahoaka ihany koa dia zoany ny miaino sy manatrika ny toerana amin'ny toerana izay anaovana an'izany ny famelaberanakevitra. Natao toeran'ny demokrasia malalaka dia zay zany dia mangataka amin'ny fanjakana mba tsy hanelingelina an'izany. Adidin'ny commune ny manome amin'ny masolom-bavambahoaka azy dia tokony ho tohanan'ny ben'ny tanàna ny fangatahana zay ataony hoe eto ny toerana angatahanay anaovana an'izany. Noho izany tsy tokony mihitsy hitadiavana lomotra malina ny fanaovana an'izany tatitra atao amin'ny vahoaka n'Antananarivo zany. Manao izao fanambarana zao izahay ato amin'ny antoko ery vaovaon'i Madagasikara ho antsika vahoaka malagasy. Irahantsika mahita ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy tato anatin'ity fitondrany ny filoha Andry Nirina Rajoelina ity. Irahantsika mahita ny fanodikodinana ireo hareny na ankibony tany io, ary irahantsika mahita ihany koa ny faharatsian'ny fitantanana teo amin'ny resaka na fifidianana zany, indrindra fa ny fitantanana ny vola zay azotsika tamin'ny alalan'ny ireo mpiara-miombon'antoka iadina amin'ny valinaretina Covid-19. Enitsika ihany koa ireny fampidirana andreny fitaovam-piadina mahery vaika zay napiditra tsokosoko. Irahantsika nahita ireny ataoko hoe vonomoka ilazana azy nahazon'ireo havatsika voafonja tany farafangana, manginy fotsiny ny fampanantenana pokaty ataon'ny fitondrana Andry Rajoelina entina ampiasonina tsika vahoaka malagasy. Eto dia manoana tsy ampiambambana ny etsika hataon'ny ireo député 40 député tim amin'ny tondrana ny tatitra ho an'ny vahoakana Antananarivo ny tenanay amin'ny sabotsy 20 ny volana febroary ho avy izao. Mijaly ny vahoaka ninona zavatra resahana eto efa tsy zaka ny aina intsony ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka ka mila taperina amin'ny fomba haingana izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka izao. Izahay mitarika ny antoko miombonezaka dia manao zao fanambarana izao. Voalohany manameloka ny fanenjehana atao amin'ireo mpitondra teny ao amin'ny miara-manonja. Famohan-kevitra no ataon'izy ireo, ary raha lazaina fa misy demokrasia ihany eto dia tokony tsy ho sakasakanana zay maneho hevitra malalaka. Mbola tsy naheno mihitsy zahay hoe na hoe fanompana olona na teny tsy voahevitra na voakand'izy ireo fa famohan-kevitra malalaka, ka tokony tsy ho enjehina, tokony ho antsona any amin'ny atao fanadihadiana zany dia tsy tokony hatao an'izany ny olona maneho hevitra malalaka. Faharoa, manohana tanteraka ny tatitra zay hataon'ireo député eto atao eny Ambojitovo amin'ny 20 ny volana febroary ho avy izao. Io tatitra ataon'ireo député ireo dia voafetra mazava tsara ao amin'ny lalam-panorenana, ka tsy tokony sakatsakanana rehefa manao ny asany, rehefa manao ny adidiny ireo député ireo.
ary fahatelo farany dia manentana ny membre rehetra ato amin'ny antoko mimbonezaka eran'ny Madagasikara na any amin'ny zany ary manentana ny vahoaka rehetrarehetra ihany koa mba ho tonga hanatrika io tatitra ataon'ny député reo fa zava-dehibe no hoenitsika amin'izany. Ny antoko politika malagasy midrona mitolona na ny MMM dia manohana tanteraka tatitra izay ataondreo député Tim ao amin'ny kianjana Ambojatovo izay ho tanterahan'ny sabotsy 20 ny volana febroary 2024 avy zao. Koa manentana ny vahoaka rehetra eto Antananarivo ho tonga hanatrika izany. Ary dia manantena ihany koa fa aheno zava-baovao izay hoentindreo député Tim ireo isika rehetra. Tongava maro lazao ny namanamantsakaiza fa zava-dehibe ny andrenesantsika izany tatitra izay hoentindreo solombavam-bahoaka ireo. Fa tsy refesy mandidy izay no azo ambara amin'izay fanapahan-kevitra rehetra raisy ny fitondram-panjakana malagasy mijoro amin'izao fotoana izao. Namoaka teny mita indray omaly ny fiadidiany tanàna Antananarivo renivohitra momba ny kianjana Ambojatovo. Ary ny fanedidiana entiny Germaine Menjanary teo amin'ny sariny tahirinena Ranarinirina. Kianjana Démocratia ce samedi 17 janvier 2009 par M. André Razuel, premier magistrat et maire de la commune urbaine d'Antananarivo. Le conseil municipal et les Tananariviens. Izay no nankafana ny kianjana Ambojatovo tamin'ny taona 2024. Etsika politika nanomezany André Rajoel ilay anarana hoe kianjana Demokrasia. Raha tsy aivina dia minisitra telo no notakiana ho esorina teo amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany ary tonga tamin'ny fanonganam-panjakana. Vao tonga teo amin'ny fitondrana ny filohan'ny teteza mita tamin'izany dia natao andro maso tamin'ny basy Amatafondro tsy navelan'ny dirana. Isan'ny tratran'izany ny pomba sy mpanohana any filoha Markaravalomanana. Tamin'ny taondasa moa dia mbola no amafisiny tamin'ny fametrahana ny tsangambato ny profesora Albert Zafy izay rain'ny demokrasia teto amintsika izany tamin'ny taona 2024 iny. Fa kianjana Demokrasia Ambojatovo izay tsy natrehany filoham-pirenena io fa tany Antsoiny tenany nitokana ny trano fiasan'ny polisy tany Antoerana. Nametraka taratasy fampafantarana ny solombavam-bahoaka fa anao tatitra amin'ny vahoaka eo amin'ny kianjana Ambojatovo. Tazana nefa ny fanakanana io etsika io avy amin'ny fitondrana. Asa izany tokoa angamba no antsoina hoe demokrasia manara-penitra. Ny Ambojatovo dia place de démocratie ary président ankehitriny ihany tokarazy fa ity ny sariny zany président Zafy zany sy taty napetraka ao rain'ny démocratie ka ahoana moa zany isankananao olany eo gn'heviny amin'ny place de démocratie sady koa solombavam-bahoaka voalaza agnatin'ny lalam-panorena fa adidiny solombavam-bahoaka manao tatitra amin'ny vahoakany ary io dia solombavam-bahoaka voafidy eto Antananarivo daholo zareo reo dia tokony anao zony vahoaka an'Antananarivo no ahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ka ahoana nakanana zany dia izy ndray zany anti-démocratique anti mandikandikany lalam-panorena io zany izy dia tokony izy no voasazy zany no mandikany lalam-panorena io. Ka iaho sy dia hitako ho anakana ny fanjakana olany anao tatitra amin'ny vahoaka zay mifidy azy. Raha azo ataony solombavam-bahoaka RD koa no manao tatitra amin'ny toerana anankiray dia hosakanana koa ve izy amin'izay. Fa nahoana raha ohatra ka solombavam-bahoaka avy atao amin'ny fanoherana zay zony tanteraka no manao an'izay sy hitako sady io présidentsika io dia milokaloka fa démocrate ka tokony sy hitako no anakanana an'izay. Nahagaga nefa omaly fa namoaka ity ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Voalaza mazava tsara eto fa ho atao parka ny kianjana Demokrasia ka tsy afaka andrahetsika intsony. Fihetsika izay midika ho tsy fahafahana maneho hevitra intsony eto amintsika. Tsy niatrika ny fametrahana ny tsangambaton'ny rain'ny Demokrasia ny filoham-pirenena avy eo avadika ho parka ny kianjana Demokrasia izay nankalazaina tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024. Ankoatra izay dia taratra tanteraka ny taotry ny fitondrana ankehitriny ny antoko-panohitra.
Faniresaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa androany ny mpanao-tsaina ny tanàna Clémence Rarinirina mahakasika ny fitoriny ny ben'ny tanàna Naina Andritsitoaina moa ny momba n'izay fanadihadiana izay. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sary Sirindra-Tsariny Toky Ramarla. Ny voalohany volana febroary lasa teo nametraka fitorina ny ben'ny tanàna Naina Andritsitoaina teny amin'ny tribonaly misanany ady amin'ny fanjakana i Clémence Rarinirina amin'ny maha-olon-tsotra azy. Raha fehezina dia mitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna i Clémence Rarinirina noho ny fandikan-dalàna maro nataony ty mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Ben'ny tanàna zany efa nitondra ny mémoire en défense moa zany ny fiantso azy tena anivon'ny tribunal administratif ary efa voaraiko soamantsara izay valitenin'izay saingy tsy mbola nahafa-po satria tsy mamaly araka ny tokony ho izy ireo fitorina izay mitombona apetraka mahakasika an'izay le hoe fitantanana tsy araka ny tokony ho izy ataon'ny mpanatanteraka izay ka manoloana an'izay indrindra zany ny tenako dia mbola tsy maintsy hamaly hitondra ihany koa ny valiteny manoloana izay mémoire en défense narotsaky ny torina zay zany eny anivon'ny tribunal administratif. Ao anatin'ny fitorina moa izay napetrako tokoa le 5e moyen zany le antony fadimy dia misy an'le hoe tsy mitazona ny teny nomena amin'ny ben'ny tanàna mahakasika an'le resaka Easy Park satria rehatsika tsara tamin'ireny propagande ireny ny fampanantenana ny amin'ny hoe vao tafapetraka eo amin'ny toerana izany ben'ny tanàna izany dia hofoanana ny Easy Park ary isany ataontsika hoe FDIB nentina nambaboana ny fon'ny mponina-Antananarivo mihitsy ary zay resaka Easy Park zay. Amin'izao fotoana izao dia fantatra zany fa hoe ny roso tamin'izay fanafoanana ny Easy Park zay ny commune tsy hoe le Easy Park maha-orinasa azy akory ny foanana fa le fitantanana an'le parking mampimenemenina ny vahoaka an'Antananarivo zany no hoe rano vaovao re aloha hatreto amin'izao ora itenenantsika zao dia hoe ho averina amin'ny commune ny fitantanana amin'ny parking. Andrasana araka izany ny toy-ny raha ety. Fanadritra ny fandarana miara-manonja androany dia nisy ny afatra avy amin'ny solombavambahoaka izay anao tatitra ny sabotsy ho avy izao eny Ambohijatovo. Andeha raha itsika avy hatrany ary izay afatra izay enta Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Tahirinena Rarinirina. Ao amin'ny kianja ny Ambohijatovo daholo no ihano niona ny vahoaka malagasy rehetra. Kianja ny demokrasia io ary zao fitondrana nisy zao no nametraka azy no nitokana azy tamin'ny 7 Janoary 2024 izay natao hoe kianja ny demokrasia. Ary tamin'izany ny mpitondra tamin'izany sy mbola mpitondra amin'izao dia nanambara fa malalaka ny kianja Ambohijatovo anehoana hevitra ary malalaka zany afaka manao hevitra daholo ny sanangan'olona rehetra. Tonga izao ny fotoana ary anatin'ny lalàna manakery ny anaovan'ny solombavambahoaka izany tatitra izany ho an'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Efa fantatra efa arisorana manokana ireo fikambanana rehetra zay efa nanatona ary hoe ho avy anohana an'izany antso izany vahoaka maro no avy anohana an'izany ary isorana manokana ianareo vahoaka ary ny fampatsahivana zay atao aminareo dia ilamintsika manaraka ny instruction rehetra satria isika hatramin'izay nanaovana zavatra zay dia tampilaminana sy ampamendrehana no anaovantsika izay tatitra izay. Kianja voasoratra mazava, kianja n'Ambohijatovo, kianja ny demokrasia no anaovana izay. Mazava tsara ny voasoratra amin'ny 6 ora no manomboka izany. Fa nisy androany ny fanambarana avy amin'ny vehivavy dimy rehefa nivory ny vehivavy ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara atao amin'ny QG BLR Ampandrana androany alarobia 17 febroary taona 2024 dia nanapa-kevitra fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fiampiarabana natratry ny taona vaovao izay tokony atao ny sabotsy 20 febroary 2024 ho avy izao. Ny antony moa dia noho ny fotoan-dehibe eny Ambohijatovo ny sabotsy ho avy izao ametrahany anaovan'ireo solombavambahoaka tatitra eny amin'ny kianjana Ambohijatovo izany. Ireo mpivory dia mitaona ny vehivavy dimy rehetra ho tonga eny Ambohijatovo fa zava-dehibe ny tatitra ataon'ireo député amin'ny fotoana io.
eo amin'izay lafomba vaon'ny politika izay hatrany te fifanajana eo amin'ny fomba fanehoana hevitra no mila petraka eto Madagasikara. Izay no olana tsy mampandroso ny demokrasia eto amintsika hoy ny HCDDET ho an'ny androany. Ary fanadadiana entina milotsoverisitraka teo amin'ny sariny Mateo Prince. Tsy marina ny filazana fa rehefa manohitohina ny fitondrana ny fomba entina maneho sy mampita hevitra dia tsy mandala ny demokrasia hoy ny teo anivon'ny HCDDET. Samy voafehy eo ambany lalàna avokoa na ny mpitondra na ny vahoaka na ny mpanohitra raha ny fanazavana manomboka any amin'ny fahaizana misafidy ny voambolana ampiasaina izany. Eo koa ny fanajana ny mahatany-tandalàna ny izay ezahany eo anivon'ny HCDDET hatrany. Milaza tsy misy aloha mandaingy. Misy le izy fa tsy tonga lafatra. Zay le tsy tonga lafatra zay ho aizitsika ary atsika miteny. Zay mahatonga le olona sasatsasany sahirakirana rehefa mamoaka hevitra ny HCDD dia lazaina fa mpamono afo ono hoe na hoe miandany amin'ny mpanohitra ono hoe zany ka tsy zakany olona zany zavatra zay. Zay dia milaza mahitsy. Ny demokrasia dia tsy arakaraka n'le ny eno radio ndray mandeha hoe ny demokrasia dia manapetra marina tokoa zay. Fa tsy hoe manomboka manohitoana n'olona anankiray dia mitsahatra hoe demokrasia tsy marina zany. Raha ohatra olona mpangalatra ka voatonontonona ao anatiny iny voahelingelina manko izy dia mitsahatra hoe demokrasia zany tsy tenena zany le olona tsy marina zany. Fa demokrasia dia manana rafitra arahana eo ny fanajana sika samy malagasy. Izay fifanajana zay zava-dehibe matetika eo dia diso. Ny demokrasia dia manara-dalàna. Ny olona tsy manara-dalàna dia matetika eo koa ny poiran'ny olana. Zay foana mahatonga korotana amin'ny tany andalam-pandrosoana. Misy manao hitsin-dalana maika hanao zavatra zao. Ozy izy teny malagasy zay na maika tahaka n'inona rano mangotraka tsy fisotro. Kanefa misy sasany manao hitsin-dalana amin'izay. Eo ny olana antsika zay. Ka mamerina foana zay ajaontsika lalàna, ajaintsika. Tokony ajaintsika io lalàna io inona voasoratra dia ajaina le izy. Fa raha tsika tsy manaja an'io ikorotana lava eto antsika na any amin'ny taona telo arivo antsika mbola zao ihany. Zay ny olana amin'ny tany andalam-pandrosoana anatin'izay Madagasikara. Ny mpanohitra asan'izay manohitra zay. Ny mpitondra mampiseho ny akingany fahaiza mitondra. Ka ny fanoherana dia azony atao zay fa manara-dalàna. Ny mpitondra koa dia manome toerana hanaovan'izy zareo fa tsy hoe sakana fotsiny amin'izao hoe tsy mahazo mivorivory. Jereo ny toerana ahafahan'olona mivory. Zany ny fototra ny demokrasia. Namoaka ny gazety boky demokrasia andiany fahasivy moa ny teo anivon'ny HCDDET androany nentina nampahafantarany manokana fa misehatra eo anivon'ny fiainam-bahoaka izy ireo ary tsy androm-panjakana politika velively. Dia iny fanadadinina koa ry toko lasy sy topoko vavy netoko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy adino ihany koa ny misaotra ny mpanao gazety sy ny teknisiana niarana natotosa izao fampalalam-baovao izao. Samio samy tsara ry topoko lasy sy topoko vavy.